atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray. Olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Magnano malatsara no manolotro fankasitragna atranatrany ho atsika jiaby izay mitandresy magnaraka trany ity onjapeo radio Faniry Maria ity. Vao avy nankalaza ny dinan'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly sy tamin'ny masina Maria ary tamitsika ihany koa atsika jiaby ny alahady lasa teo. Metoy ny fankalazantsika sy fandaniantsika ny finoantsika ary tsy mitsahatra ny mivolagna sy manambara ny tenany amitsika Andriamanitra amin'ny alalan'ireo famantarana maro samihafa. Amin'izao alahady manaraka ny Pentecote izao dia mankalaza ny fetin'ny Trinite masina atsika. Amin'ny ity fankalazagna ity dia omeny eglizy loahevitra atsika dia ny hoe Andriamanitra tokana fa olona telo. Mitarika antsika andinika sy andalina bebe kokoa izany loahevitra izany toy ny kirafidirana manao hoe ankalazaina ny Andriamanitra ray sy ilay zanany ilay tokana ary ny fanahy masina fa namindra fo tamitsika izy. Ndeha aro raisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vakiteny masina omeny eglizantsika amin'ny ity fankalazana ny fetin'ny Trinite masina ity sy ny fampianarany ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany. Boky oabolana. Izao no lazainy fahendren'Andriamanitra. Nananay hatramin'ny fiandohan'ny lalany ny Tompo, dia talohan'ny asany ela indrindra. Efa niorina hatramin'ny mandrakizay aho, hatramin'ny voalohany talohan'ny andohan'ny tany. Tamin'ny namoronanay, tsy mbola nisy ny atsara, tsy mbola nisy ny loharano ny toeran-drano. Talohan'ny nanorenina ny tendrombohitra, talohan'ny avoana dia efa teraka ao, fony tsy mbola nisy nataony na ny tany lemaka, na ny zavatra iforonan'ny vovoka izao tontolo izao. Efa teo ao, fony izy nandamin'ny lanitra, fony izy nanoritra farobolana tambonin'ny antsana, fony izy nampitoetra ny rahona eny ambony,
sy namolaka ny loharano avy amin'ny antsana fonizina nisy faritra ho an'ny ranomasina mba tsy hioaran'ny rano ny morona fonizy nandatsaka ny fanorenan'ny tany izao dia niasa teo anilany ny ravoravo isanandro ny lalao teo anatrehany mandrakariva ny lalao teo amin'ny globiny tany ary nahita fafinaretana teo amin'ny zanak'olombelona izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra vaky teny masina faharoa taratasy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina avana efa no amarinina no ny finoana isika ka miavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay azahoantsika manantona ampinoana izao fahasoavana itoerantsika tsara izao sy mifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy izany ihany fa ny fahoriana aza dia hifaliantsika koa satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ny faharetana mahatonga antsaram-panahy voazahatoetra, ny antsaram-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana tsy mba manidoka satria efa voarotsaka ao am-pontsika tamin'ny fanahy masina nomenantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Zany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, ino anateny Ndrangary mandavurariny rajabe. Alleluia, alleluia, ino anateny Ndrangary mandavurariny rajabe. Alleluia, alleluia,
antsika mianakavy aniny tompo o tanteraka tokoa ny izany evanjely masina nosoratany masinday joany vonenahitra ny eo anao re tompo tamin'ny zany andro zany i Jesosy ny teny tamin'ny mpianany nanao hoe mbola mananjavitra betsika ho lazaina aminareo aho nefa tsy zakanareo ankehitriny fa rehefa tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra satria tsy hiteny ho azy izy fa izay rehetra ho reny no aholazainy ary ny zavatra ho avy no ambarina aminareo anome voninahitra ahy izy satria ndre ny avy amiko ka anambara izany aminareo izay rehetra ananany raiko ka izany no nanaovako hoe andre ny avy amiko izy ka anambara izany aminareo. Alleluia teny mahere Alleluia mae teny tangare 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 izany are kankalazo atsika ny teniny tompo dera ny ho anao ry Kristy Kristiana ava malala tamin'ny alahady lasa teo tokoa isika dia samy niarana ankalaza ny Pentekoty ary samby niombavaka nanonotra tombavaka any an-danitra ary niarany talao engany ny fankalazana izay nirahasika nanao asapasika sy kiraikiraiky ny asan'ny fanahy masina sy ny vokany eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny fanahy masina izay mampiombona antsika amin'Andriamanitra manavao asika mankahery asika ka ahatonga asika ho zanak'Andriamanitra ao amin'ny Trinite masina zary fianakavian'Andriamanitra olo raika mpiray tampo ka mifampisimbona mifanasoa mikasaka ny fiombonana ka zary fahariana vaovao ao amin'ny Jesosy tokoa isika no ny asan'ny fanahy masina ka miavana indray amin'ny zavaboary amintsika samitsika amin'Andriamanitra ka ilay fifandraisana potika no ny fahotantsika dia miverina amin'ny lony no ny fampihavanana tanteraka ao amin'ny Jesosy azo lazaina fa izay tokoa no nankalazaina teto amin'ny renivohitry ny dioseze raha nivory teto nanao ny fivahiniana masina amin'izao taona izao bily izao ny voatokana rehetra miasa eto amin'ny dioseze ary dia hitasika fa toy ny voninkazo maro loko manome endrika mahavariana ary mahafinaritra ny tontolo iainana ny mahita azy ireo tamin'ny andritra ny atelona masina ny ran'izy ireo teto anivony dioseze ka isaorana n'Andriamanitra ary hitalaonan'Andriamanitra mba ho tanteraka tokoa eo amin'ny fiainan'izy ireo ny vavaka ataosika rehefa mivavaka ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra dia ny hoe ho famantara-pitiavana ary zay fitiavana maro loko avy amin'izy ireo zay vokatra ny fahafoizana sy ny fanompoana no nanakoako sy azo lazaina fa nahavariana tamin'ny fanatanteran'izy ireo ny fivahiniana masina nataon'izy ireo ka izay indrindra ry Kristiana ava malala nankalazay isika zay OLOARAIKY ziaby nandray ny batemy ny Pentekoty ka mahatonga sika ho zanak'Andriamanitra
ny fanahy masina no mankahery isika ka na de eo aza ny olana maro lafy mety mitranga amin'ny fiainantsika amin'izao krizy zao ka mahavery fanantenana mahakivy antsika de mahatoky isika satria ny fanahy masina izay nanangana an' Jesoa ho velona no ao amintsika ka nandresy Jesoa ka na de mafy aza ny ady atrena na de sarotra aza ny dia leha dia mifototra amin'ny Jesoa isika ka mahatoky fa ho tody soamantsara ary andresy ny rasy izay mitady ahakivy antsika ka io fanahy masina io ihany tokoa no manentana antsika ary ka maneraka asika ho mpivahiny ny fanantenana mamafy fiadanana hafaliana fihavanana sady kristianina no malagasy eo anivon'ny mpiarabelona amintsika satria araky ny efa voalaza asika matetika araky ny nambaran'ny papa amin'ny taratasy fanentanana amin'izao taon'izao bily zao efa narosaky ny fanahy masina ao amintsika tokoa ny fitiavana ka io fitiavana mahafoy sy manompo io no lalana mitondra antsika amin'ny fivelarana ny maholona matolo mahazanak'Andriamanitra ary io ihany koa no ady entsika mandresy ny rasy izay tady amono asika anapotika asika ry kristianina havana amin'izao alahady izao tokoa no ankalazansika ny trinité masina izay azo lazaina zany fa famitinana ny fankalazana lazaisika ny paka dia i Jesoa nandresy Jesoa zanak'Andriamanitra Pentekoty ny fanahy masina izay mirotsaka amintsika ka mahatonga antsika ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona dia ny trinité masina amin'izao alahady manaraka ny Pentekoty izao no ibanjinantsika manokana ny Andriamanitra tokana olona telo marina matetika isika no mamerimberina an'izay sy takatra ny saisika izany satria aiza tokoa moa no asapahasika ary ahaiza sika manakatra n'izany zavatra sarotra zany Andriamanitra tokana olona telo na zany hoe nitoetra ny maha-Andriamanitra azy no ambaran'ny trinité masina nefa araky ny fantatra sika ihany koa ny trinité masina no mampiavaka ny fivavahantsika ny fivavahana hafa dia sy mankatoa izany Andriamanitra tokana olona telo izany ray zanaka fanahy masina sy hoe zarazarain'Andriamanitra sy hoe mino Andriamanitra maro isika raha miteny hoe Andriamanitra tokan'olona telo sanatria zany tokan'Andriamanitra ary izay ny maha-Andriamanitra azy satria raha zarazaraina izy sy hitaisony ny maha-Andriamanitra azy fa noho izy Andriamanitra fitiavana olona telo izay miombona amin'ny ray ka ankalazaitsika manaraka ny Pentekoty ahafahasika tokoa mibanjina an'izay trinité masina izay ary ny fanahy masina ao amintsika no ahafantarasika sy andresasika ny trinité masina araka ny fampianaran'i Jesoa hoe ho avy ny fanahy masina anampy anareo ahasapa zavatra maro mbola sy fantatrareo ry kristianina havana zay tenin'i Jesoa izay dia mampibaribary ary manampy antsika ahatakatra an'izao fankalazana ny trinité masina izao marina ny teny hoe trinité masina tsy hitantsika ao amin'ny baiboly nefa no ny asan'ny fanahy masina araka ny voalazantsika teo manampy ny fandalinan'ny olombelona dia voavolavolan'ny teolozianina io teny io nanomboka tamin'ny taonjato faharoa sy fahatelo tsy hiditra amin'ny antsipirinytsika fa avokatry ny fandalinana ny nahatongavan'ny teny trinité masina ny teny no voavolavola fa ny maha-trinité masina n'Andriamanitra kosa de efa voalaza ao amin'ny baiboly ny mikasika an'Andriamanitra ray ny mikasika an'Andriamanitra zanaka ny mikasika an'Andriamanitra fanahy fa ny ainga avy amin'io zany no nandrafetana an'io teny hoe trinité masina io tahaka ny ankalazasika zao amin'izao taona masina izao ny jobily ny fekempinoana tany Nisea zay feno 710 taona ka avy amin'izany indrindra no nahatonga ny teny hoe trinité masina ka izay indrindra ry kristianina havana inona no afana mampisongadina an'izay hoe
tokana olona telo izay ka natonga an'io teny hoe trinité masina io sy inona fa Andriamanitra fitiavana ho isika teo ka fivelomana an'izany no ambaran'ny fiombonan'ny trinité masina Ray, Zanaka sy Fanahy masina. Manambara izany fivelomana ny fitiavana izany koa ny famantarana ny azo fizaliana ataosika rehefa manomboka vavaka isika amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy masina, fanehoana an'izay trinité masina izay izy io famantarana ny azo fizaliana izay ataosika isaky ny mivavaka isika ary rehefa mamarana ny vavaka ihany koa, ary dia izay ihany koa no ataosika rehefa mamarana ny tonom-bavaka isika ka manao ny voninahitra ka anaovasika hoe voninahitra ny ho an'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy masina, anambarasika fa ao amin'ny trinité masina ihany irery no tena voninahitra marina. Ry kristianina havana, ankalazaisika ary androany izany rehetra izany amin'izao trinité masina izao marina araky ny efa averimberisika teo, isaky ny mivavaka isika dia mibazana ny trinité masina fa tiany eglizy kosa nefa amin'ity andro an'io ty amin'izao alahady aorinan'ny Pentekote rehefa avy nankalaza nandritra ny 50 andro ny Paka isika ibanjinasika manokana ny trinité masina Ray, Zanaka sy Fanahy masina ka andiniansika izany mystera lehibe mampiavaka asika amin'ny finoana hafa izany ary nivozasika ny maha-kristianina sika ka ivelomansika ny maha-kristianina sika maha-eglizy fianakavian'Andriamanitra zay loharano sy fototra dia ny trinité masina ka izay fianakaviana n'Andriamanitra zay ny eglizy ny fianakaviantsika tsirairaiky dia ho velominy io trinité masina io ary mivelona araky ny trinité masina ary amin'ny alalany sy miaraka aminy ka anana fiainana trinité masina koa ny isika sy takatra ny saisika ho isika izany fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny miaraka amintsika ahasapahasika ny alehibeny izany hoe fiombonana ao amin'ny trinité masina izany ary zay fiombonana izay no nofinofy ary fanantenana hoery ho asika amin'izao fankalazana izao fandrindra amin'izao taony jobily ny famonjenantsika ary taony jobily ny fikepinoana tanise anambarana an'izay trinité masina izay ao amin'ny vaky teny voalohany raha teo moa talohan'ny fisian'ny tany dia enosika fa nisy ny fahendrena izao no lazay ny fahendren'Andriamanitra nananahy hatramin'ny fendohany ny lalan'ny tompo dia talohan'ny asa nefa ela indrindra efa niorina hatrany mandrakizay aho hatramin'ny voalohany talohan'ny andohan'ny tany ka izay indrindra no manentana antsika ary iroso lalindalina kokoa amin'ny fanatanterahasika ny sinody andalianantsika ny finoantsika ka hatonga asika iaina an'izay fivelaran'ny trinité masina izay. Ry kristianina havana mifototra amin'Andriamanitra tokona olona telo nireo vaky teny androany izay manampy asika andalina izany bebe kokoa fa ny fiombonan'ny trinité masina iray ihany izy Andriamanitra tokana fa sy azo sarana nefa olona telo satria Ray, Zanaka sy Fanahy masina, Ray be famindrapo, Zanaka lay nanambarany Ray ary ny Fanahy masina lay noresika ka mahatonga asika ho zanak'Andriamanitra olo raika ao aminy. Izany no mahatonga asika miombona tanteraka amin'ny trinité masina ary zary famonjena ho ansika zay fiombonana ny trinité masina izay. Ry kristianina havana, androany ary dia manasa asika tokoa ny eglizy andinika sy banjina ny ivony mystera ny finoansika kristianina dia ny trinité masina Andriamanitra tokana olona telo Ray, Zanaka ary Fanahy masina sy Andriamanitra telo fa Andriamanitra iray ao amin'ny fifandraisana ny sy fiombonana telo feno fitiavana mystera lalina tokoa izany araky ny lazaisika teo ka sy misy fanazavana ataon'olombelona afaka mahazo izany tanteraka araky ny fampianaran'ny Masinday Augustin enosika rehefa nandinika an'io izy
ka ny fanena tamin'ny ankizy kely anankiray miezaka mameno ny ranomasina ao anatin'ny lavaka nataony dia niteny Masinday Augustin tamin'izay hoe ahoana no ahafanao mampiditra an'io ranomasina lehibe io ao anatin'io lavaka io. Niaza hoy le ankizy mbola mety azo atao ihany fa io zavatra dininao mampiasa ny lohanao io dia sy ho azonao velively ary sinona io fa ny fandalinana mikasika ny fanahy masina fa ny anjarasika zany dia ny miditra ao anatin'ny fanahy masina ary zay dikany izao fankalazana izao ary zay noezaka ataosika amin'ny alalan'ny synody isika miaradia mba hiditra ao anatin'izay trinité masina izay ka ifampisimbana mifanasoa mikasaka ny soa iombonana ry kristianina havana. Ity mystera ity zany dia sy rindrina manakona fa varavarana misokatra makany amin'ny fiombonam-piainana amin'Andriamanitra araka ny lazaisika teo ka ny antondian'i Jesosy teto tany dia nanokatra n'izay varavarana izay ary mampiditra sika ao anatin'ny trinité masina ka zary ny ivelomasika ny tena vocation sika araka ny naharin'Andriamanitra sika satria raha nahary asika Andriamanitra dia nahary asika hitovy endrika aminy ka iombona aminy tokoa fa indrisy ny fahotana no nanapotika an'izay vocation sika izay so ihany ary fa tonga i Jesosy izy izay sy nanota nanaiko fahotana ka nofasiana tamin'ny hazo fizaliana namasika ny fahotana nandrava ny rindriny fisarahana ka nampiavana isika indray nampiombona antsika indray araka ny voalaza sika teo nampiombona antsika amin'ny zavaboary nampiombona antsika samyntsika ary nampiombona antsika amin'Andriamanitra ka zary fiainakavimben'Andriamanitra isika namerina amin'ny lony ny fifandraisana rehetra tokoa i Jesosy rehefa nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fizaliana ka nampiavana antsika nampivondrona indray isika rehetra ao aminy araka ny voalazany Masinday Paoly ao amin'ny taratasiny ka izay indrindra ny ray dia tian'ny zanaka hatramin'ny mandrakizay ny zanaka mamaly zany fitiavana zany ary avy amin'io fifandraisana no mipoitra ny fanahy masina zay roy velona mampifandray any ray zanaka sy ny fanahy masina ao amin'ny trinité masina koa ao amin'ny fon'Andriamanitra misy dia misy ny fifandraisana fionana ary fiombonana noho izany ry kristianina havana araka ny averimberisika matetika sy Andriamanitra lavitra ny Andriamanitrasika fa Andriamanitra akaiky ny Andriamanitra kalazaisika androany sy Andriamanitra anserasera na sary ansaina fa Andriamanitra tonga akaiky ansika Andriamanitra velona miara-dalana amintsika izany no angovo ny vokatry ny finoansika ka ahafahasika miatrika ny fiainana ka na dia eo aza ny sedra sy ny fizaliana dia afaka miombona tokoa isika ka miroso amin'ny fiainana mampivelatra asika ka ny ray pahary ansika manona asika sy tapaka ary ny zanaka Jesosy Kristy zoky sy mahafoy miara-miady amintsika ary mitarika asika amin'ny tena fiainana dia ny fiainana mahazanaka ary ny fanahy nomena antsika mitoetra ao am-posika eo mitarika asika mampionona ansika manova asika ao anatiny ka hitoerany fitiavana ka ivelomasika ny mahazanak'Andriamanitra ry kristianina havana sy mikombona ny fiombonan'ny trinité masina ka noho izany ny fiombonantsika amin'ny trinité masina dia sy kombona ovinana fa maneraka asika ihany koa isokatra amin'ny hafa ahatonga asika ho mpanorona tetezam-pifandraisana fa sy sanatria anangana ridrim-pisarahana hoy ny Papa François raha fitinina izany rehetra izany dia noharian'Andriamanitra tokoa hitovy endrika aminy isika ary zay fahariana asika zay dia midika fahariana ifandray ary iombona amin'ny hafa raha ny marina ary kristianina havana ny fankalazantsika ny trinité masina dia sy hoe fandalinana teolojika fa ny tena marina ny antopisian'izao fankalazana izao
dia maneraka asika andalina ny fifandraisasika sy ny fiombonantsika ny misteryn'ny trinité masina dia sy hoe fandalinana fosiny akandrana fa anso amin'ny fitiavana marina eo amin'ny fianakaviasika, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny eglizy, ka hatonga asika tokoa hoe ove marina eo amin'ity tontolo be fisarahana, fitiavatena sy aiay ary herisetra ity. Ny miaina araky ny trinité masina dia ny mikaroka fiombonana ao anatin'ny fahasambarana, ny fifampiresahana fa sy faniliana ary ny famindrapo fa sy fankahalana. Ary zay no ampianarin'izao fankalazana ny trinité masina izao. Ry kristianina hava, miombavaka arisika miaraka amin'ireo religiozy ambany fiarovan'ny trinité masina, fa indrindra reo miasa eto amin'ny diosesika zay maneo an'izay fiainana ao amin'ny trinité masina izay entaniny fanahy masina. Ry Andriamanitra raha io ankalazanay anio tokoa ianao fitiavana. Andriamanitra tokana olona telo, ny trinité masina miray fo izay kristianina rehetra, miray fo miombona amin'ny trinité masina, ka rosay aminay ny fahasoavana mba hafanay mitory amin'ny fiainanay manontolo fa fianakavian'Andriamanitra izahay, eglizy olo velomina velomin'ny fanahy masina, manorina ny eglizy tranon'Andriamanitra, anjakan'ny fifankatiavana, manarina ny tranobe iombonana efa tady rodana. Ry ray zanaka fanahy masina, ampio izahay ampiray n'olombelona rehetra ao amin'ny fitiavanao, ka irodana ny fizarazarana rehetra sy ny hevitra vokatry ny fahotana, ka hopotika ireny engany ola raika ao aminao tokoa izahay, ary ny fitiavanao anentananay mandrakariva, ka tonga anay ho fanasina sy fahazavana, ka zary Kristy mpiarabelona tokoa eo manodidina anay. Masiny Maria reny eo nahay nandray an' Jesoa ary nitondra azy teto anivon'izao tontolo zao ianao, ka ampio ary zahay mba ho tabernakla velona, hitondra an' Jesoa eo anivon'ny mpiaramonina aminay, amin'ny mpiarabelona aminay, ka hahita ny tena fivelarana anatin'ny fahafoizana sy ny fanompona tokoa ane zahay, fanompona tsy misy fiasaram-belatsy. Masinday Josefo ampianaro zahay andrava ny rindrina mampisarasaraka anay, fa anangana kosa sy anorina tetezana mampitoy, ary andesy ireo fisafisarana zay atsangan'ny taranaka Herôda, fa anorina kosa teteza-pifandraisana mandrakariva. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy